ny teniteny foana koa isisanao tamin'ny 13 jolay alohany nandehanany nanao resaka dontandroka tahaka izao. Raha tsy mety miala ireo candidat telo hoentinay eny amin'ny filankevim-pilaminan'ny firenena mikambana i Madagasikara. Resaka kitotoa izany teniny sisanao izany satria raha oharina amin'ny fanaovana poker ny zava-mitranga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao tsisy dikany ny karatra eny an-tanany sisanao de manao bluff fotsiny izy zany hoe manao dontandroka. Ery ampitany matory tsy masaky mampiakatra ny mpitondra sy ny mpanao politika malagasy na de manana karatra matanjaka aza eny an-tanany satria sady bado no tsy matoky tena no voany complexe du colonisé no tsy mino ny herin'Andriamanitra satria kristianina matimaty tsy mafana tsy mangatsiaka de andihizany sisanao rabosake iraka nalefan'ny mpanjaka Sankeriba. Tsy biby fampitahorana tompoko no nananganana ny firenena mikambana sy ny filankevim-pilaminana fa pikajy ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana iraisam-pirenena, maintien de la paix et de la sécurité internationale. Azo oharina amin'ny Bachar al-Assad manjera bomba amin'ny mpanohitra any Syrie ve raha matoa lalao ravalomanana ny filoha isan'ny Rajoely sy Ratsiraka tsy mety manesotra ny filatsahany ho filohan'i Madagasikara. Azo oharina amin'ny jihadista nanafika ny Mali avaratra ve izy telo mianaka. Azo oharina amin'ny mpioky Seleka nanongana Bozigze ve izy telo mianaka. Azo oharina amin'ireo mpiokiny M23 manao ady an-trano any amin'ny RDC ve izy telo mianaka sy ny sisa. Araka ny hevitra namany Ismaël avelao entiny any amin'ny filankevim-pilamina ny firenena mikambana ny raha malagasy mba ho hitan'izao tontolo izao ny adalany. Tsy Frantsa irery no mpikambana ao fa firenena 5 mpikambana maharitra manana zo tsy azo ivalozana Chine, États-Unis, Russie, Frantsa, Royaume-Uni. 10 mpikambana tsy maharitra izay ireto avy izy ireo amin'ny taona 13 sy 20 ity: Argentine, Australie, Azerbaïdjan, Guatemala, Luxembourg, Maroc, Pakistan, République de Corée, Rwanda, Togo. Mitovy amin'ny fitsarana rehetra tompoko ny filankevim-pilamina ny firenena mikambana. Eloko efa nitranga no tsarainy fa tsy eloko hahiahina hitranga. Ataon'ny olona fimoezana izay rehetra ampiditra any Madagasikara ao amin'ny filankevim-pilamina ny firenena mikambana izao satria manafotsiny izy ireo fa isy korontana mety hitranga eto Madagasikara. Ary izao koa ny tsara ho fantatro piainy tsy mamoaka fehin-kevitra zany hoe résolution ny filankevim-pilamina ny firenena mikambana raha tsy mpikambana 5 amin'ireo 512 ireo fara-fahavitsiny no manaiky ka tsy mampiasa ny zony tsy azo ivalozana ny iray amin'ireo mpikambana maharitra 5 de ho afabaraka ny frantsay satria asainy mandinika adinakola mitranga aty Madagasikara ny filankevim-pilamina ny firenena mikambana zavatra tsy mahatandimin-doza any Seychelles, tsy mahatandimin-doza Comoro na La Réunion na i Maurice na i Madagasikara koa aza. Izao zava-mitranga izao de vokatry ny politika tsy manjary natao teto Madagasikara hatramin'izay. Tsy ny olona sahy, tsy ny olona mahay no raisina any amin'ireny sekoly mpanofana mpiasam-panjakana ambony ireny fa olona bado sy kanosa satria fotsiny avany mpitondra na manome vola be. De loza tompoko ny vokany ho an'ny Madagasikara eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena. Ny olona tendrena hitantana ny masovoy malagasy any ivelany de namany filoha manahirana azy de alefany sesitany any ivelany. Ny piasa amin'ireny masovoy ireny de avan'ny ministra na zanakabavin'ny solombavam-bahoaka na mpikatroka politika mahay manao rotaka. De aza gaga isika raha tafiditra amin'ny kizo i Madagasikara izao. Ny ohatra tsara indrindra mampiseho an'izany de ny fihetsiky ny manampahefana rehetra na sivily na miaramila izay blokom-bazaha daholo eo anatrehan'ny tondro zotra. Lazaiko eto matetika fa zava-doza ny tondro zotra
miteraka olana foana tompoko ny tondro zotra na taiza toerana nampiarana azy satria ny tanjon'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena amin'ny alalan'ireny tondro zotra ireny dia ny anjanaka sy ampiady kanefa mbola misy any malagasy milaza fa tokony hatsaraina ho ny tondro zotra lazaiko foana fa azo oharina amin'ny fidoroana zava-mahadomelona ny tondro zotra amin'ny fomba ahoana moa tompoko no ahafana hanatsara fidoroana zava-mahadomelona maro ny ohatra efa nomeko mikasika izany tsy fahombiazan'ny tondro zotra izany ohatra ny tondro zotra ny Petersberg nanovan'ny Afghanistan ho protectorat ny tondro zotra ny Dayton nanovan'ny Bosnie-Herzégovine ho protectorat sy ny sisa asiako tsindrom-pe manokana androany ny tondro zotra Israel-Palestine tany Oslo no natao lasitra voalohany tamin'ny 3 ny tanjona tamin'izany dia anangana fanjakana palestiniana maleo tena nanaiky ny palestiniana tamin'izany dia nesorony teny ampelantanany olony mahery fietsika ny fitaovam-piadiana najanony ny fanapoahana bombe amin'ny Israely tsy nentina ampiarina nefa toy ny fifanarahana Maputo ny fifanarahana Oslo satria ataon'ny Israely embargo ny bande de Gaza dia tsy mahazo sakafo ny vahoaka palestiniana atsangana ny tambony apartheid sy ny sisa tamin'ny 2010 nilaza ny fianakaviam-be iraisam-pirenena fa i Mahmoud Abbas filoha palestiniana tondro fietsika no tieny dia nifidy any Abbas tokoa ny vahoaka palestiniana tamin'izany 2010 izany rehefa tafapetraka nefa i Mahmoud Abbas no mihitsy aza ho mpampirohoro dia nosaziny ny Hamas no sazia ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ka nefa palestiniana no idiran-doza lesina ho an'ny malagasy izany na dia ho lanin'ny vahoaka malagasy aza ny filoha vaovao rehefa tsy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena no mikarakara ny fifidianana mba hampandany ny saribakoly ny Rakoto Ouattara sady tsy ankatoaviny ny filoha vaovao no hosaziny dia ny malagasy no isahirana mikasika ny fifanarahana Oslo tafiditra amin'ny tondro zotra Israel-Palestine tadidiny mpanara vaovao rehetra ny fifandraisan-tanana nataony Yasser Arafat sy Yitzhak Rabin teo akaiky ny filoha Amerikanina Bill Clinton teo amin'ny Maison Blanche tamin'ny 13 septambra tamin'ny 1790 nampiseho teo imasony zao tontolo izao fa vita sonia tany Oslo izany tondro zotra izany no mafisiny izany tany Akaba tamin'ny jona 13 tamin'ny alalan'ny premier ministre israeliana Ariel Sharon ny premier ministre palestiniana Mahmoud Abbas ny mpanjakan'ny Jordanie Abdullah sy ny filoha Amerikanina George Bush nambara tany Akaba fa atsangana ny fanjakana palestiniana maleo tena kanefa mbola io Palestina tsy antany tsy amparafara tamin'ny 13 septambra tamin'ny 2023 tany New York tsy nekeny ireo firenena tandrefana miseho ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ho mpikambana ao amin'ny firenena mikambana i Palestina kanefa mahagaga tany Paris tamin'ny 30 oktobra 2023 no raisina tao amin'ny UNESCO i Palestina ka firenena 770 no nandatsa bato 700 amin'ireo nanaiky any Palestina hiditra ao amin'ny UNESCO anisany nanaiky Chine Russie Brésil Inde hatramin'ny Frantsa aza 410 no mitsipaka anisany tsipaka Israely États-Unis Allemagne Suède 20 nanao abstention zany hoe tsy nilaza ny heviny anisany Italie Pologne Danemark Japon Suisse ny fanontaniana mipetraka dia ity fa inona mba nataon'ny solotenan'i Madagasikara tamin'izany 17 oktobra 2023 zany